Manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetra hatrany am-paran'ny tany tonga eto indray ny tenako izarany nofo izay nomeny Tompo ahy tamin'ny 30 janvier 2023 ny fahatelopolo ny volana janoary 2023. Ivavaka antsika. Tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra anao lehibe indrindra satria mbola afaka izaran'izao nofo izao eto a Jesosy. Aoka tsy izany no hita satria na izao ary tsy mendrika anaranao isan'andro, teninao isan'andro ka aoka za tsy teny eto izany no hita fa ianao ilay Jesosy Kristy Tompo velona avy Nazareta. Ka mitenena Jesosy ampiaino ny vahoakanao Tompo mba alalanay ny marina hatrany ary iomananay sy ambenanay minitra segondra Tompo malalo. Misaotra Jesosy eo. Amen. Riavana malala nanofy tamin'ny 30 janvier teo tamin'ny alatsinainy alina zany ny zavatra nitranga zany alohan'ny izarako ny nofo zany dia ny antony tavela dia fantatro tsara hoe tavela raha tonga Jesosy. Riavana Andriamanitra dia tsy azo vazivazina ary Andriamanitra dia tsy olombelona ka handainga, tsy olombelona izy ka handainga araka ny teniny izay voalaza ny teny ary marina amin'ny teniny Jesosy. Ny zavatra zany tsapako hoe na tavela dia ny fahatezerana, ny fimenomenomana, ny tsy fahafehezan'ny tena zany ny tsy manaiky ho diso na dia hoe marina ny ianao dia mila manetry tena foana ianao ny fihainoana resaka eto sy eroa dia ihany koa ny fiarahana amin'ny namana izay tsy mandeha araka ny tenin'Andriamanitra, ny fiarahana amin'ny namana izay tsy mandeha araka ny famasinana sy fahamarinana satria misy zany ny malala ihany izy an Jesosy fa tsy manao pratika ny tenin'Andriamanitra dia mahatafalatsaka antsika ihany koa zay zavatra zay. Reo rehetrarehetra reo zany tena hoe tsapako zany tafalatsaka tao anatin'ireo ka tena tsapako mihitsy ny ara-panahiko hoe lavitra Jesosy tsapako mihitsy ny ara-panahiko hoe mihena zany ara-panahiko zany. Maro zany ny zavatra nitranga dia zay nilazako antsika hoe araka ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izay manafina ny fahotana izy tsy ambinina fa izay mitsotra n'izany no ahazo sitraka amin'Andriamanitra. Raha tsika manafina ny fahotantsika dia tsy azo antsika sitraka avy amin'Andriamanitra zany fa itsika manambara raha ny tenako manokana tsy mamena trany ilaza eto satria ampahery ianao koa mba hiambenanao araka ny teniny ao Mateo 7:20 dia miteny izy hoe koa miambena amin'izany fa tsy fantatrareo ny andro hiavian'ny tomponareo. Izany hoe mampiambina antsika foana zany Jesosy minitra segondra na ny minitra na segondra dia mikaonty eo anatrehan'Andriamanitra. Hitondrako an'ilay fanazavana, hitondrako an'ilay nofy dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra atao Mateo 7:20 andininy fa 7:20 ka hatramin'ny fa 1:30 dia vakitsika ihany koa mbola amin'ny Mateo 7:20 ihany andininy fa 70 ka hatramin'ny fa 2:70 vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary vao afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo ny masoandro dia ho mazina ary ny volana tsy hazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra ary ny herin'ny lanitra ho zongozonina ary amin'izany andro izany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona
avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahonlanitra izy, ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia niraka ny anjeliny izy, ary angoniny vazan-tany efatra hatramin'ny faravodin'ny lanitra rehetra. Dia toizantsika eo amin'ny andiny 50 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany isy 2 lahy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela, ary isy 2 vavy manodina ny fikosoam-bary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avela. Koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo. Dia vakitsika ihany koa ny aratsiny fa tsy voasoratra eo mihira Apokalipsy 7. Apokalipsy 7 andininy 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny anankiray tamin'ny olona namalaka nanao tamiko hoe, iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary avitaiza izy, fa hoy izao taminy, Tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo nosasany sy nofotsiny tamin'ny rano zanak'ondry, ary noho izany dia mitoetra eo alohan'ny seza fiandrian'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempolony, ary ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana dia melatra ny tranolainy andrakotra azy. Tsy honona na hangetahita intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa nisy zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Dia mbola toizantsika omeko zany ny tenin'Andriamanitra anazavako an'ilay nofy. Lioka 10, Lioka 10 andininy 7 ka hatramin'ny 1:2 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nandeha izy ireo dia niditra teo amin'ny vohitra anankiray Jesosy, ary nisy vehivavy anankiray atao hoe Marta nampiatrano azy ao an-tranony, ary izy nanana rahavavy atao hoe Maria izay nipetraka teo anelan'ny tongotry ny Tompo ka niaino ny teniny. Fa Marta sahirana tamin'ny fanompoana be dia avy izy ka nanao hoe, Tompoko, moa tsy mampaninona anao va? Ny amelan'ny rahavaviko ahy hanompo ireny, koa mba asaivo manampy ahy izy. Fa ny Tompo namalaka nanao taminy hoe, Marta, Marta, maro ahina sy maro herena ianao, nefa zavatra iray loha ihany no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Aleluia, amen. Dia ireo ten'Andriamanitra ireo zany hitondrako ilay fanazavana tao anatin'izay ihany koa zany nahatavela, tsapako mihitsy hoe nahatavela zany ianao zany rehefa tavela, tsapanao le zavatra mahatavela anao, tsapanao le zavatra, fantatrao mihitsy le zavatra nahalatsaka anao, fantatrao mihitsy ny zavatra hoe nahatonga anao tsy tafakatra. Zay dia mitsotra le fahotako, za tsy le manafinafinao satria hoe misy ny sasany, misy tsika manafina ny fahotanantsika, afentsika le fahotantsika, anefa raha tsika manafina dia tsy ho ambinina mihitsy. Mila mitsotra ny fahotantsika tsika na eo amin'ny namantsika mba hahalala ny hafa koa hoe mety mandalo an'io le namanao, mety ao anatin'izany koa, ka ao anatiny hitsotranao, hitenenanao ny marina, hanafaka ny hafa koa ny hatsapana hoe tsy mety ny zavatra ataony. Aleluia. Dia
tao anatin'izany ihany koa ny fieritreretako amin'izao fiainana izao hoe inona no ataoko hanamboatra trano tafiditra. Hitantsika zany nisy varavarana nisokatra tao dia tafiditra daholo ny fahotana, tafiditra daholo, tafiditra ilay satana satria izy mitady lalana hidirana ka rehefa izy tafiditra dia maka toeranao izy. Dia eo zany ianao manomboka misaraka amin'Andriamanitra, miala le fiadanam-po anatinao, miala le fifandraisanao amin'i Jesosy, tsy ohatran'ny fanahy masina satria Andriamanitra dia tsy ao anatin'ny fahotana. Izay nanambarany an'le nofy hoe tavela ianao mba hiverenako malaky ao aminy, satria nanomboka ny saintsainao na satsaina hoe hanao trano aho, hanao an'izao aho, na izany fisainanao zany dia efa mahatonga anao zany ho tavela satria fotoana zao anomanantsika ny ara-panahintsika, tsy ny zavatra ny tany intsony. Dia izany daholo zany nahatafisapako hoe nahatavela aho raha tonga Jesosy tsy tafakatra satria maro ny zavatra mbola hoe nahavariana, ao ny fahotana, ao ny fahavarianana, ao ny fienoana resaka eto sy eroa, ao ny fiarahana amin'ny namana izay tsy avy amin'Andriamanitra. Aleloia. Izany hoe olona zany mahalala an' Jesosy izy nefa kosa izy ao anatiny tsy mandeha amin'ny araka ny tenin'Andriamanitra. Ireo rehetrarehetra ireo zany nahatavela ahy tao anatin'le nofy. Dia satria zay ao anatin'le groupe, misy groupinay zany tamin'ny asabotsy teo, asabotsy lasa, tamin'ny asabotsy le 28 angamba zay, le 28 satria zany nahazo an'le nofy le 30 janvier, le 28 dia niteny ny mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny groupe hoe misy ten'Andriamanitra izy omeny fanahy masina dia fantatro mihitsy hoe za le voatena ao anatin'le teny. Za manokana zany nandray ny anahy fa tsy fantatro ny an'ny hafa, fa za manokana ndray hoe tena za voateny tonga dia tsapanao rehefa miteny anao ny fanahy masina. Fa za moa tsy nahateny fa teny hoe nifona zany, nifona an-dranomasina, Jesosy mamondrafo amiko fa tafalatsaka amin'ny fahotana. Dia tamin'izay zany nisy rahavavy anankiray zany nandeha zay zany nandeha ny atsena. Dia rehefa ny atsena zay zany dia tao anatin'ilay miatsena dia nividy zavatra zay dia nihinana sy ny sisa zany. Dia niteny izy hoe volany vadiko izy io, volany vadiko izy, nalaiko izy fa izy tsy manome ohatrohatra zay zany le zavatra hoe nalaiko izy fa za tsy omeny vola dia tsy mety zany fa efa mangalatra ianao. Dia kay zany le izy zany le vola ampiasainy mividy zavatra zany ay le vola nangalariny tamin'le volany vadiny. Dia teo zany atsapa Jesosy tafahinana za sakafo zany hoe kolokolo zany ny vola. Hitantsika zany le porte idiran'le satana, le varavarana idiran'ny satana, tafalatsaka zany hoe efa tafiditra ao anatin'ny kolokolo amin'le izy. Le tenin'Andriamanitra zay tao anatin'ny groupe zay niarahana mivavaka dia tena nomeny fanahy masina mihitsy fa bebebana tamin'izay. Satria nanomezany tenin'Andriamanitra amin'ny asan'ny apôstôly toko 15, asan'ny apôstôly toko 15 dia le Ananias sy Safira. Amen. Satria le vola zany salany hoe miray tsikombakomba amin'le olona zany. Ity zany nananatra azy dia avy eo miaraka zay sy mividy zavatra teny amin'le vola. Dia tsy vitan'izay ihany koa, ao ihany koa ny fienoana le olona miresaka be sy ny sisa, le olona mikritika sy ny sisa, na dia tsy miteny ary ianao dia efa mieno an'iny dia zany rehetra zany hoe nisy varavarana sokatra be zany tao. Dia ny araka ny tenin'Andriamanitra Lioka toko 10 teo andininy 7:30 dia le fiahina amin'izao fiainana zao miay hoe ahoana ny tranoko, ahoana ny sakafoko, ahoana sy ny zany rehetra zany dia nahatavela daholo zany. Satria Jesosy dia niteny hoe Marta sy Maria, niditra tao an-tranon'i Marta sy Maria Jesosy
De Maria hoy izy nisafidy ny anjara tsara satria Maria tsy niala teo amin'ny fanatrehan'i Jesosy. Marina antsika fa mila manana ny sahaza antsika mifaly amin'izay omeny Jesosy antsika. Raha vao antsika zany mieritreritra zavatra maro hoe izao no ataoko, izao no ataoko dia tafiditra amin'ny fahotana. Latsaka amin'ny fahotana. Dia hitondra le nofy izany dia araka ny tenin'Andriamanitra raisiko teo ao Matthieu 4:20 io andininy 7:20. Dia ao anatin'ilay nofy zany nahita rivotra mifofofo be za. Misy rivotra mifofofo be. Dia rehefa nifofofo ny rivotra dia tafalatsaka amin'ny tany maromaro zahay maromaro fa tsisy fantatro ireo namako ireo. Tafalatsaka amin'ny tany aho dia tafandoha za le amin'ny tany zany tena moko amin'ny tany tomany an-dranomaso tomany. Dia mahita eny amin'ny ranolanitra zany aho mahita eny amin'ny lanitra aho olona be dia be miakanjo fotsy izy tsy anjely fa azoko anaty nofy ireo le olom-boavonjy izay voaangona amin'ilay fampakarana. Dia le Apokalipsy 7 nivakitsika teo dia tsisy ranomaso tsony any nefa za hitako anatin'ilay nofy an-dranomaso ary amin'ny Matthieu 4:20 dia milaza koa izy eo hoe hitomany ny firenena rehetra. Dia misy miaramila anankiroa ihany koa hitako akavia miakavanana dia tomany koa ireo miaramila ireo. Dia izay zany hitako tao anatin'ilay nofy. Dia an-dranomasy dia zao no ataoko ilay namako eo akaiky hoe hitanao ve io zavatra io amin'ny lanitra io, hitanao ve io amin'ny lanitra io. Dia hoy izy le namako hoe hitako samy mahita zany zahay. Le namako tao nahitako fa tsy fantatro namako eo. Dia tomany amin'izay zany hoe ambaran'ilay fanahy masina zay tavela aho. Dia le zavatra zany le 30 ny alatsinainy ny hariva na nofy eny eo. Ny alatsinainy hariva. Dia eto koa zany aho te-hampahery antsika na dia hoe le fahotana zany raha vao miverimberina dia efa hatavela antsika koa satria efa milalao fahotana antsika ao anatin'izay. Fa rehefa antsika hoe zay hoe mibebaka anao dia miala amin'ilay fahotana, mibebaka dia miala fa tsy mijanona eo. Zao mila tsarovantsika zany ohatra antsika zany nanotra tamin'izany asakasaka ne iverenantsika amin'ny Jesosy rehefa avy eo ampiverina amintsika amin'ny fitiavana voalohany indray amin'ny Jesosy tena sahirana ianao. Ka raha amin'iny fotoana iny tonga Jesosy tavela ianao, tavela. Na dia hoe nifony ianao ohatra 5 000 fona Jesosy fa tsy vitan'izay eo ihany le izy fa mila anao mihitsy zany hoe mitady an' Jesosy tena hoe mifona tanteraka hoe tsy haiko hoe ahoana moa zany anazavako an'izy hoe tena hoe mitokana zany ianao tena hitadiavanao zay hoe hiverina aminao indray le fanahy masina. Amen. Satria raha tsy eo ny fanahy masina dia tsy hiakatra mihitsy raha tsy ao anatinao. Satria tsapako mihitsy vidy foana za na mivavaka zao tsapako hoe tsy manatrika Jesosy, tsapako hoe tsy manatrika ny fanahy masina satria Andriamanitra dia fanahy. Ka raha tsy eo ny fanahy masina na hivavaka toy inona ianao dia tsapanao mihitsy hoe maina ianao, maina. Ka izay zany le nofy nasihon'ny Tompo hoe tavela zao tao anatin'ilay fampakarana an-dranomasy satria efa tonga hitako mihitsy eny amin'ny olona eny amin'ny ranomanitra faly sady miakanjo fotsy. Amen. Ka tsy ho arery zany fa anao ihany koa iomananao sy iambenantsika mandrakariva. Izany hoe Tompo zany tiantsika hiambina foana minitra segondra mipahatsika. Fa raha vao tsy tafahambina antsika zany na hoy izy ianao hoe andeha vetivety hiaraka amin'ny raha vaventy andeha zay hiantsena eny ianao dia raha tsy niamby dia efa tafalatsaka ianao. Na tezitra ianao na iny fahatezerana iny asakasaka mahafaka an'iny anatin'ny fonao ao. Rehefa tezitra zany tsy vitany hoe eo no eo dia afaka iny. Fa tena hoe manana misy fotoana mihitsy vao afaka le izy tena hitanao hoe misy temps vao miala ao anatin'ny fonao. Ka hitandremantsika zany hiambenantsika dia mila miambina foana antsika.
Dia izay koa ny tenin'ny azonay tao anazy satria ny tena nampibebaka anay fanahy masina tamin'ny alarobia teo ihany koa tao anatin'ilay groupe misy anay tena hoe an-dranomasina tena tsapako mihitsy tena hoe tena tao anatin'ny ranomasina hoe nibebaka ary maro ny teny meny fanahy masina anay ny amin'ny tsy fahafehezan'ny lela ihany koa satria rehefa tsika miteny be loatra ihany koa dia fahotana na dia marina aza ny atsika dia fahotana. Dia tadidiko ihany koa rehefa zaho zany avy talohan'io ihany koa dia nameny tompo révélation ihany koa iaho ny amin'ny hira hoe emivoho izao ny lanitra hira 383 io koa nomeny ho azy zany nomeny anahy koa io mivoha ho atsika ny lanitra amin'izao hibebahantsika hiverenantsika amin'i Jesosy satria ho tavela atsika raha variana mbola variana amin'izao fiainan'izao mbola fiahina amin'izao fiainan'izao sy ny sisa ary ihany koa indrindra ny filalaovana amin'ny fahotana ny fiarahana amin'ny olona tsy manana n'Andriamanitra tsy matahotra ny Jesosy olona tsy mandeha amin'ny fahamarinana tsy fahamasinana miankiankina manakaiky ireny tsika dia hatavelantsika daholo zany satria misy fandroka hidiran'ny Satana foana ao. Amen. Dia izay zany ny nofy zaraiko amintsika ho voninahitry ny Jesosy irery ihany dia raha mbola tsy tonga Jesosy dia mbola miverina eto an-tranontsika. Amen.